amboara-kabary ty ilay amboara nahazo an'ity amboary ity zany tamin'ny herintaona natolotry ny ministera. Amboara trophée Asinkanto 724 izay ilay nataony, izany hoe nanome trophée izy anapika-bary ray mpanoratra ray ohatr'izay dia nomenahy io. Dia niteny moa ny namana zany ahoana ny arrosazy etsetratsetra inona, dia hoy izy hoe inona ary zany mba ho atolotro kosa ho an'ireto namany reto izay mitso-drano amin'ity raharaha ity. Dia ity boky ity no nataoko, amboara-kabary ity ampahafantariko anareo dia mila mamandrika nareo satria 900 nisy an'izy ity ho an'ny eto natota taty, efa nahazo ny laharana ISBN izy ity natolotry ny minisitra ity boky ity. Inona ny ato anatiny? Reny ravaka le haingo-tenin'ilay angatahanareo reny ny ao anatin'io misy 900 izy ao izay tsy hitanareo any anaty boky hafa any aloha hatreto, fa aorianan'ity vao mety ho hitanareo any anaty boky hafa any satria mety afaka mampiasa ny rehetrarehetra. Ary ny amboara moa, amboaram-boninkazo moa amin'inona? Fanateram-bodiondry fehezam-boninkazo amin'ny fahoriana. Ity zany amboara-kabary zany ohatran'ireo voninkazo natao anaty vazo zany amboarana voninkazo be dia be, dia ity zany kabary rehetra izay natao. Ary ny taty Ampetan-dranomasina mibetsaka satria rehefa ity dia manam-potoana dia manoratsoratra eo dia ny 724 mibetsaka ato satria izay ny voatahiry. Izao zany izao very ilay micro dia efa very daholo andray aloha ny fiainana rehetra, ka izay mba fifaliako hoe vita ity boky ity vao very ilay izy, satria raha very tena tsy vita ity boky ity. Fa izay zavatra kabary nitehiriziko zany ato. Mety misy kabary roa ato ohatra tany Avignon, misy hoe Avignon ray ao dia Avignon faharoa, satria nisy Lenomanina dia avy eo nefa iny tsy natao fa tonga teo dia mahita zavatra be dia be nampisy haingam-panahy teo dia hafa mihitsy indray ilay kabary. Dia tany anaty YouTube no nahitako an'ilay kabary faharoa dia nadika hoe aika ity ilay nolazaiko tany, dia natao ato ilay izy. Nefa nomaniko tsy izay mihitsy, fa no tonga tany nahita soratra tetsy araka ny soratra tetsy, araka ny lazain'ny filoha-paritany teo aloha misy an'izany dia izay ity boky ity. Dia lazaiko anareo zany hoe isan'ity boky ity